Omeko ray aman-dreny Randranasoa Jacquelin izay filoha-lefitry ny paroasy ny Sabotsy sy Namehana ny fitenenana izay isolotena antsika fiangonana rehetra maneran-tany tsy misy anavahana fa hitondra ny tenintsika izy hitondra zany teny zany ampitiavana ampanajana. Atolotra anao fitenenana tompoko lahy. Tompoko lahy izy tompoko vavy. Tsy ny fijoalajoala ny azo tokoa no vaky ny lanitra. Tsy ny fitraotrao ny oram-baratra no ijinjam-bary maitso. Tsy ny famirapiratany ziga akory no afaka etaeta. Ary tsy ny fahamaikamiakatsika anao zavatra eto akory. No anaovana tahaka ny fomba n'akoho takarivaka vao tonga ao an-trano dia maika ny atsampy eny am-pitoeran'entana. Fa ny fotoam-bola mena tahaka izao indrindra no atserovana irona itenin'ny taolo malagasy manao hoe raha grobaka tafelofana ery lahy dia mahatsiaro ny lafiny kiaky. Raha rovitra lamba tinafy ery roy dia mahatsiaro ny lafiny neny. Fa raha mahita kosa ny avorentsika marobe to mbo marina amin'izao fotoana izao dia mbia ao an-tsaina ilay hoe mbola hafa ihany ny apokalipsia. Fa sady tavy ny volony miaina tanteraka ao anatin'ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina. Zay moa no ela tompoko lahy tompoko vavy nefa ela tsy azo lalovam-potsy zay fa vovaravarana idirany tena vetindresaka. Dia tsinony zany fa izao fotoana dehibe ahafahantsika miaona amin'Andriamanitra eto noho ny fahatongavany 20 taonan'ny fiangonana apokalipsia. Sy indrindra fotoana dehibe ahafahantsika miarahaba ny ray aman-drenitsika. Dia tsy izy zany fa ny filoham-panorona ny fikambanana apokalipsia maneran-tany dia ny ray aman-dreny Pasteur Mayol André Christian Dieudonné Mivady sy ireo zanaka manjafiny nahatratra ny taom-baovao 2024 bananima sarasara ity. Koa dia mitodika manokana aminareo zahay ray aman-dreny Pasteur. Ianao tokoa manko no lehilahy nofidian'i Jehovah-Andriamanitra apahafantatra amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy misy kilema. Teo am-panatanterahana an'izany hafatra nomeny Jehovah-Andriamanitra anao zany nefa dia maro ny zavatra nilalovanao, maro ny zavatra nosedrainao, maro ny zavatra niaretanao satria dia nieretanao ny hafanana mahamay, nieretanao ny ririnina mamirifiry, nieretanao ny ranonorana ny fafy, nieretanao koa ny fanaratsiana sy ny vavaratsy ary nompaompa izay nataon'ny olona nakahala anao. Na dia teo anefa izany rehetrarehetra izany dia tsy kivy ianao tsy ketraka fa dia nijoro mandrakariva niroso hatrany hatrany ary vao maika nampitombo hery ianao izany ka noho ny ezaka izay nataonao tamin'ny fampianarana ny boky ny apokalipsia izay hafatra nampitondrain'i Jehovah-Andriamanitra anao dia maro ireo olona resy lahatra, maro ny fanahy voavonjy, maro ny olona nahita ny lalana makany an-danitra noho izany ezaka nataonao izany ka dia misaotra anao zay noho izany ray aman-dreny Pasteur fa tsy voavidy vola aman-kareny zany fa zava-dehibe indrindra tokoa miantoka ny fiainanay mandrakizay ka dia makasitraka mankatelina noho izany. Manaraka izany amin'ny fotoana asaramanitra tahaka izao mantsy dia fombatsika malagasy ny zanaka ny miarabany ray aman-dreny, ny zandry miarabany zoky, ny olom-pezina amin'ny toeram-piasana no miarahabany lehibe mifehy amin'ny toeram-piasana. Ka amin'izao fahatongavan'ny asaramanitra taom-baovao 2024 izao sy ny fahatongavan'ny 20 taonan'ny apokalipsia dia indreto izahay zanakao, izahay apokalipsia te hiarabanareo izahay tompoko nahatratrarana izao taom-baovao 2024 izao. Ka amin'ny anaran'ny fiangonana apokalipsia any andafy any, ny ao La Réunion, ny ao France, ny ao Californie, ny ao États-Unis, ny ao Amerika sy ny sisa sy ny eto a Madagasikara, ao ny birao nasionalin'ny femme, ao ny birao régionalin'ny femme, ao ny paroasy marobe, ao ny vondrom-bavaka isan-karazany dia miarahaba anareo zahay tompoko ao izahay manao hoe arahaba ralainao soavina Jehovah-Andriamanitra ny eo ambanao ray aman-dreny Pasteur. Amen. Alleluia. Manaraka zany raha vao hoe miteny hoe Pasteur Mayol moa zany dia efa automatika fa tsy maintsy ao Madame Aurela Mayol. Ka amin'izao fahatongavany asaramanitra izao koa dia te hiarahabanao koa izahay Madame Pasteur
izahay fiangonana apokalipsy maneran-tany voalazako teo zay ka dia miarahabanao zay nahatratra ny asaramanitra eny ambe folo soarivo madame pasteur satria isorana anao fa dia mifikarakaranao an'ray aman-dreny pasteur io no mahatonga anazy ho bolangina ohatran'izao ny fikarakaranao an'ray aman-dreny pasteur no mahatonga anazy ho gêne lalandava ohatran'io ka dia mirary anao zahay tompoko mba hitany sosiny tsara koa hoela velona omen'andriamanitra hery sy tanjaka ahafahanao mamita ny adidinao ary mba ho voatasa amin'ny vehivavy ene anao manaraka izany ao ianareo zanaka manjafy ny pasteur Mayolle misy fitenenan'izay manao hoe ny hazo ny vaniko lakana hoany dia ny tanina ny rian'ny tsara sambatra ianareo zalahy zanak'izao ray aman-dreny zao satria tsara ny tanina ny rianareo taminan'Andriamanitra ny nipoiranareo olona manana ny maizy azy amin'ny planeta nametran'Andriamanitra azy no nipoiranareo ka dia amin'izao fahatongavany asaramanitra zao koa dia miarahabanareo zay voaka apokalipsy voateny teo zay mirary anareo mba omen'Andriamanitra fahendrena mba hitenenana tsara ny anaran'izao ray aman-dreny zao sy Andriamanitra fa mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra ianareo ka dia mirary anareo zay ray aman-dreny pasteur mba hitany sosiny tsara ihany ka famamina mandrakariva ka raha ene varatra ane anareo engane mba tsy hifanena amin'ny biby lavaka dia mba ho lavandro iainana anareo raha ianatsima anareo engane tsy hifanena amin'ny sokatra ka dia mba hisokatra midanadana aminareo mandrakariva ny fitahian'Andriamanitra tsy manam-pahataperana raha iakandrefana kosa anareo dia engane mba tsy hifanena amin'ny androngo ka dia mba hirongo volamena ny anareo amin'ny androm-piainy anareo rehetra raha iatsinanana kosa anareo dia engane mba tsy hifanena amin'ny amboa ka tsy hisy avoanareo ny fampisavian'olona sy ny zavatra rasy ataon'olona aminareo fa dia mba hianoka famamina mandrakariva ny androm-piaina anareo tompoko manaraka izany ny kalokalo tsy raha-mbalia hono tsy mba manja fa mivalam-peo rasy zany ny ditsy amin'amponga tsy mba tsara satria tsy mirodona ny volovary tsy rahan-dranonorana tsy vokatra fa manakofa fa raha ny fiarabana ray aman-dreny tahaka izao kosa no tsy ara-panomezana dia azo lazaina ny zanaka anabavim-pahoriana ihany koa dia mbola fifalianao anay vahoaka apokalipsy maneran-tany ny manolotra fanomezana ao anareo ho mari-pahatsiarovana ny taona 2024 ary indrindraindrindra mari-pitiavana atolotray vahoaka apokalipsy maneran-tany zay voalaza teo ho anareo ka dia miara-manolotra amin'izy mivady ary fanomezana avy amintsika rehetra iny ho an'izao ray aman-dreny zao apety hafatanana trano no anolorantsika azy ka dia mankasitraka mankatelona tompoko mba ho tain'ny Andriamanitra mandrakarivany isika mianakavy sotra tompoko manaraka izany moa adiny ihany izy ty mbola misy koa solom-penaky ho anareo ry zalahy anareo zanak'iray aman-dreny pasteur zany misy solom-penaky omena anareo ka dia mirady areo mba hitany sosiny tsara ranga oriarian'ity firenenantsika ty dia mbola pety hafatanana ihany ary no anolorantsika an'izany hotsodrano an'ireto zandry zanakitsika ireto
sanctifié, sois sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Inarnao akamatatra ty ve reseus pasteur de to akamatatra zavatra efa hitany tongony ke iteaksika pupitre inox pasteur Mayol André Christian Dieudonné ny soratra zay pakasary are sotre Rino Mamstaffer Riza Lanto Mathieu Vonzi Samuel Jao Ideali Fali Toky zay ny ekipa Rima Production nanolotra an'izao fanomezan'izao ity fanomezana ity dia natolotra zareo manokana hoentina rehefa manao famaranana any amin'ny faritany pasteur jaina isany efa misy pupitre somatsara zany rehefa mamangy anareo ny ray aman-dreny pasteur itekinareo ao aorianao ray aman-dreny ajainy rehefa hitetiny zanam-piangonana ihany koa izy eto amin'ny faritany n'Antananarivo dia hitondra an'io ihany koa iteka indray zany tsika lolona ato ambadika ato makasitraka ary mahazo toerana anareo omentsika fitenenana amin'izay ray aman-dreny pasteur ary voalohany indrindra dia faly misaotra an'Andriamanitra ary miaraba antsika rehetra tratry nyty asaramanitra ity ny taona vaovao afaka mifanarintava eto androany faly ny fonay mivady sy ny zanakay rehetra hatramin'ny zafikely mahita atsika maro be tonga ohatr'izao koa dia ho antsika rehetra zay tonga manatrika eto sy manome voninahitra zao fifampiarabana natratraratsika ny taona 20 sy 20 izao dia izao no mba teninay mivady miaraka amin'ireto zanaka manjafina ireto amintsika sitraka stela tompoko lehibe ianareo ka tsy azonay atelina fa raha izao ataonareo zao kosa dia tonga amin'ny soa tena faratampony mihitsy satria raha natsony anareo dia tsy elatra nasesiky ny kotroka tsy fandraka nasesiky ny fively tsy angadomondro nasesiky ny zarany fa sitrapo nasesiky ny fitiavana fitiavana zao nasehonareo zao ka manolotra ny fisaorana ho atsika izay mivady sy ny ankonanay no sady mitsodrano koa manao hoe diaza marary tavamenina mafy diaza marikoditra raha mivarotra azo tombony raha mamboly avokatra raha miompy avaniny raha mitondra fiara na moto na scooter na bicyclette na sambo na fiara manitina tsy aran-dozy ny piasa isondro boninahitra ny mpitovo azo zara iadanany ny mananjara mifanatera ambady aman-janake dia tsy ilaozanjarany tsika rehetra tsy ho diso asambarany mahazahory ariny amin'izay atao ko dia mitotra tsika rehetra samy ho ten'Andriamanitra manan-kavana tokoa zay manana tsika fiangonana fam maneran-tany izany tonga maro be eto isika androany tsy nanao kalesy nasesiky ny lehibe na lehibe nasesiky ny enatra fa ny azo naniry hono nasesiky ny fakany ny akoho mikakakaka nasesiky ny atodiny ny baso no mipoka nasesiky ny vanjany fa nareo kosa tonga eto nasesiky ninona
nasesiky ny fitiavana ka dia omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Dia mitombo roa avy eny tokoa ny fifalianay ankehitriny. Koa misaotra eram-po eran-tsaina izahay no zao fiarabana ataonareo anay mianakavy izao. Tsy vitan'izany fa mbola nitoloranareo sy mbola hotolorantsika ihany koa rehefa avy eo vola makarena hosolona rona koa. Hoy ny fitenin-drazana manao hoe ny vokony tsy maleo ny namana, ny vokony tsy maleo ny tsarona. Dia matsiaro izahay fa sady voky no tsaronareo fa tsy mba no adononareo. Ny paosy ny alanany manjary kitapo. Amen. Ny kitapo manjary ho vata ary ny vata manjary ho fananana. Manaraka izany homariky ny hafalianay mianakavy koa dia mba misy amboaran-kira ho atolotra mivady ho atsika rehetra. Hosolo ny vato mamy e! Mba hiaratsika mifaly, hiaratsika mihinana mamy androany koa dia manasa atsika ary mba hiara eno izany amin'ny fitiavana fa mba ho atolotra mivady atsika fiangonana ray manontolo izany amboaran-kira izany. Fantatro tsara fa fotoana mety izao ny rosoatsika midingana vaovao sitraky ny tompo matotanteraka eto indray ka mila mifanolotanane dia hitambatra iray. Aive ianao mba mieritreritra toy izany ifanampy ifanoana iaranangana ny akany enikaravona ato anaty feno fifaliana otrano feno fasambarana trano feno fitahiana saorana ny amanitra nitayatsika ankonana kanamelatsika anangana fiangonana roapolo taona isikiza anorona etenava ifotsika tafatambatre zay vo tena sambatra. Tiritire ho fatsiarovana ny androany fetsoy matetika ny ampitony eriatrany atrany tsy taony tiako dia ho tena taona sara manitra tera sy ny azany atsy atolotsika n'Andriamanitra. Vola dinao ve ny amerenako eto indray laya falina feno tato ampoko atramizay ny fiaina kosy ny androko rehetra afoiko anao manontolo e manao ry tompo tsisy vetra saran'Andriamanitra nitayotsika ankonana kanamelatsika anangana fiangonana roapolo taona isikiza anorona etenava ifotsika tafatambatre zay vo tena sambatra.
Orakoraka be endre isika taloha tsy nisy fialofana fa tany maina nakarakaina no indromba miankofana nefa tsy kivire fanana tena trany atrany ankehitriny ho avaly e lasasaranatr'izay vonona risike na te izao anio iza miaraka anorina lay fiangonam-baova toindro tazako sahady isika andry fa izay bosinako rehefa avalo e angina sy angaiai Manite nitaya tsikankunana kana mela tsike anangana fiangunana rokutoni sikisa amurna edenava ifutsika tafatambate saivotena sambata Orakoraka be sotra tompoko zay mba ambarakira vatomamy ho fakasitrana ho fisaorana atsika amin'ny izay nataotsika nitondra mibavaka anay mianakavy keliko dia raiso amin'ny mpifaliana raiso amin'ny fitiavana nisaotra tompoko lahy nisaotra tompoko vavy itehaka sika ho voninahitra ny tompo ohatrany hoe nahita ny liva sy ny riny zany tsika androany